Eny tompoko lahy sy tompoko vavy faly miaraka aminareo amin'ity zoma fatelopolo ny volana septambra taona 2024 ity ao anatin'izao fandarana sehatra ho an'ny mpieno izao ny vaovaon'ny somamanina ny volamena tratra teny vato izay ny vaovao farany hitondrantsika dievitra ihany koa izay tompoko lahy sy tompoko vavy eo ny filazan'ny mpanohana ny fitondram-panjakana ny avy amin'ny antoko HVM izay tsy mahalala daty tsy mahalala taona fa tsy ny taona 2024 ninona dievitra politika atao dia ny hoe ny daty sy ny taona 2024 amin'ny hoe maninona tsy miandry fiadanana izay no litany ataony mpanohana ny fitondram-panjakana fa ny raharahan'ny somamanina fa maninona loatra re no ataon'ny fitondram-panjakana zanaky kala hafa i somamanina satria tsy mitovy amin'ireo faritra hafa samy misy sinoa trandrahana volamena izao kanefa i somamanina ihany no anaovana herisetra ny vahoakan'ny somamanina ihany no alatsadra ny rahafotsibe ao somamanina ny fanenjehan'ny herim-pamoretana isan-kerinandro misy renim-pianakaviana misy rahafotsibe maratra ny tarehiny misy vahoaka voatoraka avy any an-damosina voatoraky ny bomba lacrymogène avy any an-damosina izany hoe efa mandositra mbola ampatsahivitsika ihany fa ny tany amin'ny komunina ny Voilava sy ny tany amin'ny komunina ny Karimarina tany Mananjary vaondray andro monja no nietsika ny vahoaka ny lanja sora-baventy ny apitsony tonga tany an-toerana ny lehiben'ny faritra vadova fitovonany nanatsahatra miaraka amin'ny vava ny fitrandrahana volamena taon'ny sinoa tany anaty ramitany tsy nisy raha mandrika tsy nisy bomba lacrymogène nipoaka tsy nisy fampiasana mpitandro filaminana tsy nisy rahafotsibe sy lahy antitra naratra ny mpitandro ny filaminana dia mijanona treo iny niala ny sinoa ny tany mandry tsara tsy volamena akory no trandrahan'ny sinoa fa ary enankibon'ny tany mbola latsaka izay ny sandany ny valeurany no hitrandraka bauxite vao niditra andro iray ireo sinoa ireo dia nisahotaka ny mponina mainy trano lehibe amin'ny distrika tany mandry tsara faritra Sofia mainy tanàna nisy tranonyrehitra sy korontana tsisy toy izany dia lasa teno ihany ireo sinoa ary hatramin'izao fotoana izao dia tsy misy sinoa na iray aza mahasamandingana mandeha mitsapatsapa ny alalan'ny rano any mandry tsara any satria tsy nasian'ny fanjakana fanenjehana ihany koa anefa ireo vahoaka izay nanao ny fihetsehana tamin'izany fotoana izany ny tao somamanina tsy tranom-panjakana may tsy trano mikorotana tsy tanàna no mikorotana kanefa anaovana antso-jay isan-kerinandro ny vahoakan'ny somamanina izay mitaky ny fialan'ireo sinoa mitrandraka ny volamena ao aminy tantara mitoy isan-kerinandro zany satria tsy misy mialo ny vahoakan'ny somamanina tamin'ny tenin'izy ireo maly isakalakamisy ny etsika tian'izy ireo atao tsy misy valiteny avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe atao ahoana izy ity ilay tale kabinetra ny ministeran'ny renan-kibon'ny tany dia taka ny te hanasa dodoan'ny rehetra milaza fa ho avy indray ireo sinoa ireo ao somamanina ao satria fifanarahany samy privé ho izy ny fanazavany ny tompon'andraikitry ny région ny tasy vaovaona alefatsika teto Fakomaly Maraina milaza fa tsy mbola nisy ny sinoa tamin'izany fotoana zany dia ireo mpitrandraka madinika zany hoe ireo mpanivana volamena eny tanety rehetra eny nahazahoana fikambanana nanangana fikambanana mpitrandraka volamena tamin'izany fotoana izany ary napiditra 20 tapitrisa iray milanja isam-bolana ho an'ny komunina ny somamanina ka izay no nahavitanany tsena ny somamanina iny nidoran'ny mpitandro filamenana nidoran'ny Morego Omaly iny ny tsena ny somamanina izay vita tamin'ny fitrandrahana volamena nataon'ireo mpitrandraka madinika mpitrandraka volamena tamin'ireo atantsaha nahavitana CSB2 ary nahavitana sekoly sy barazy any Atsahany sy ny sisa izany hoe tsy mila sinoa mitrandraka dia efa mahazo ristorina tsara ny komunina izay no mahatonga ny vahoakan'ny somamanina hitomany sy tsy anaiky ny raha matahory ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny resaka fitrandrahana atao zanak'ikala hafa i somamanina satria ny mpitondra tsy misy avy any amin'ity toerana ity tahaka an'izao ny prime ministre avy any amin'ny faritra Sofia avy ao amin'izany mandry tsara izany na mampikony dia ny tenin'ny prime ministre voalohany hoe tsy atao zanak'ikala hafa intsony faritra Sofia narovan'ny prime ministre ny vahoaka tsy nisy miaramila nanao herim-pamoretana tany niady tamin'ireo sinoa saingy somamanina moa tsy any amin'ny faritra Sofia no misy azy somamanina tsy any amin'ny distrika hafa ivelana Antananarivo no misy azy fa eto Antananarivo dia ataon'ny fanjakana
tsindry azo lena tahaka an'izao ny vahoaka ao aminy. Zay ny vaovao iny itondrantsika devitra tompoko lasy tompoko vavy fa ny fahatratrarana volamena niratra ny voamaso nahitany sary amin'ny fahitalavitra mahita ny vaovao sarina laingodor na ireny volamena efa vita firafitra ireny aondrana ny ivelany 5 kilao izany hoe entana mavesatra dia mavesatra tokoa zany ny vato saingy nandalo fotsiny ny fisavana misy eo amin'ny sampana 3 na 4 eo ny fisavana ao ivato ao aloha ny zandary manana kompania manokana manao ny fiarovana serana mpiara-manidina sy manao ny fisavana ny entana. Aoriana amin'izay mbola misy ny polisy pirenena mbola manana an'ireo sampana manao fisavana ihany koa ho an'ireo mpandeha. Ny avy amin'ny douane manao fisavana amin'ny mpandeha mpiasa ny douane ao ihany koa ilay rafitra ilay orinasa izay ampiasain'ny ACM manao ny fisavana fa mbola tafavoaka ihany ilay volamena andeha hiakatra fiaramanidina mihitsy efa zany hoe efa aty amin'ny tarmaka no zay vao hoe miverena kely aloha ilay mpandeha fa misy tsy mazava. Inona moa zany ny tsy mazava sa nisy tsy mifanarahana tao volamena efa saika iondrana efa nandalo ny fisavana rehetra any vao nasaina ny verina tsy voandroany nandrenesana ny tahaka an'izay hoe volamena lasa miondrana tamin'ny taona 2014 dia roa taona ny fantatra fa volamena avy eto Madagasikara niondrana tany Dubai tamin'ny taona 2012 tsy magaga raha 20 kilao saika efa tafavoaka mihitsy fa nisy tsy fifanarahana tao izay no nahatonga azy notratrarina voatery notratrarina tahaka an'izao. Zay ny vaovao itondrantsika devitra aloha aty am-piandohana tompoko lasy tompoko vavy afaka miditra avy hatrany ho antsika rehetra izay itondra ny fanehoan-kevitra. Eny tompoko resana mpitiavana ianao. Miaraba nareo amin'ny adioratsivo dia miaraba ihany koa ny mpisetra sy ny vahoaka malagasy. Voalohany ny somamanina zavatra mampalahelo tena mampalahelo tokoa zavatra nitsanga nefa dia midera vahoaka ny somamanina fa tsy natahotra tsy niemotra satria miady ho an'ny tanindrazana izy fa ny tena mampalahelo sy mampahonena dia gasy ohatranao ve ny andeha vononao gasy ohatranao ve ny ataonao ohatran'ireny nefa dia miady ho an'ny tanindrazana. Raha miady an'ireny ilay vahoaka tsy ho an'ny vahoaka ny somamanina re fa na ianao mpitandro ny filaminana io ange gasy koa e dia ianao hoe dia sahanao no hoe tsy manao lacrymogène niorin'ilay olona mba ho torana dia tena mampalahelo mampalahelo. Izany ve dia tsy hitandreo maso ivory eo tsy hitandreo ambasadera rehetrarehetra zao mitranga io fa dia hoe avelao ao satria efa mifanarahanay sy ny filoham-panjakana io dia izay tianay io avelao any avelao maty any tsy fantatry nareo fa tena mampalahelo faly zao ilay sinoam-bady zao izy ireo fa miady faharoa manarak'izay momba ny mpampianatra mampalahelo ny mpampianatra tsisy tonga amin'izao na za miteny zao ary ny teniko anareo fa tsy nahay ny teny na tsy nahay nanoratra tsy nahay nampiasa ny tony telefony tony raha tsy nianatra dika zay misy mpampianatra taloha zany hoe olona nambady aizy tsitsitoera ny vadinao tena voninahitra zany amin'izao fotoana izao professeur spécifié catégorie 8 zay ny taraina an'le ramose teo tamin'ny telo nampozy miaratsy professeur taro fa taloha misy midina ny any amin'ny sisiko manao inspection eny amin'ny classe tsirairay any amin'ny toerana zeta noté na mpampianatra de sa tête hatrany amin'ny tongony tena noté manao na fitafiny manao na fampianarana manao na miendriny eo niveau amin'ny mpianany tsaraina mpampianatra ary amin'izao fotoana izao jereo ny impose le ramose professeur spécifié catégorie 8 izy jereo ny impose mampalahelo 70 000 francs ony indemnité de logement aizy raha izy eto Madagasikara ka misy trano faina 70 000 raha mbola misy tsy menatra ve le fanjakana amin'izany dia mbola sahanareo amenina avy miteny fa hoe mbola nafanamboarana zao zao mba mieritreretina nareo fa samy mpiasa fanjakana dia raiky manokana ministre ny fopy amin'izao fotoana izao mamasivana manala an'ireny hoe fonctionnaire fantôme ireny enganie ho totosa hatramin'ny farany dia mba angatahana koa mba amboary le karaha mampiasa mpanjakana fa mampalahelo e tena mampalahelo manomboka dégradé mihitsy mampiasa mpanjakana
piasa taloha dia misy tratara sivila vadin'ilay olona navady dia zany voninahitra be zany satria rina ny midiny lasa hoe piasa privé satria ao amin'ny privé manam-bola be dia izy ao amin'ny société zao chef de service amin'izao satria rina navady vazaha satria manam-bola vazaha gasy zany hoe indina mihitsy zany hoe dia tsy mba hitsapa ve zany zavatra zany dia zao ny efarany malagasy vonono ny gasy ohatranazy nangatako aminareo mba ataovy izay ahitanareo le film hoe les larmes du soleil film Bruce Willis io dia ireo fa ohatr'izay ataon'ireo olona ataon'io gasy ireo mpitandro filaminana amin'ny vahoaka hoe nanaovan'ilay mpitandro filaminana zareo amin'ny vahoakany dia ireo izay film izay dia hitanareo fa Bruce Willis fotsy hoditra ireo manavitra an'ireo mijaly mainty hoditra ireo dia mba teny atsipy tompoko gasy miaro ny tanindrazany fa tsy olona lafo dia aza vonono ohatr'ireny le gasy fa tsy maintsy mamaly kosa izy rehefa marako aona moa izy tany no mandeha aminona anazy ohatr'ireny dia anatra izay tompoko sotra anareo. Misaotra betsaka ihany koa mifaneho-kevitra ny fitaovam-piadina am-pelantanana mantsy tsy mitovy ka hoe miaro tena ny mpitandro ny filaminana manoloana n'ilay torabato ary ny torabato koa tsy vahoaka ny somamanina ny voavoalohana ahitana fihetseham-bahoaka misy torabato tahaka an'izay ny piatsera izay efa vonona ary tompoko. Allo. Eny tompoko. Miady anareo amin'ny akiva tompoko dia miaraba ny teny rehetrarehetra. Marina hoe miaro tena mpitandro filaminana be hiaro tena nefa ny setrasetra ohatran'ireny no raha nijery fahita lavitra ny tena dia tena mampalahelo mihitsy mijery hoe rehefa be hoe tandroka aro ny bozina hiaro ny vahoaka sy ny fananana ary ny targeta izay noentin'ireo zandany koa dia hoe ho an'ny tanindrazana dia aiza zany le tanindrazana iarovana hoe ho an'ny tanindrazana satria raha nijery an'le fetiky zareo maly ary hatramin'izay nisy any andohan'le somamanina teo dia fandatsahana olona hiafy fotsiny ary fideraderana tay hoe mialatsiny amity fiteny ty nahazo vola ve rehetatiko rehetra sa ahoana mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao ka tena mampalahelo le izy tena mampalahelo hoe tsy mpiaro ny vahoaka tsony be zany reto papika tiky reto fa andeha hamono atsika foany zao dia ohatra mampalahelo ihany mieritreritra azy satria raha vavy anotsoatran'ireny nanaovana heritreritra sy le hoe natao anatin'ny orona le bomba crimogène dia fatorana le zaza dia mbola nateo any anaty katikatra ihany le olona tena fa zavatra kiraro ntsio zany fa terrorisme ny fitondram-panjakana misy eto amin'ny tany sy ny firenena io ndray zao mpanao gazety dia tsy avina le lalàna mpanao gazety tsy afaka hiteny tsony zany le malagasy tsy afaka neno hevitra tsony zany le malagasy ka ono ara malagasy manontany zany atsika tsiraray avy satria zao za manana zavokely dia ny zany etiny ao an-doako hoe aiza ny faranako reto atsoaty manontany anareo dia manana zavokely na reny niteraka rehetrarehetra aiza ny afaran'ny karakitsika raha tsy zao tsika mandray andraikitra ary mandray atanana mihitsy inona nanaovana amin'ity fireneny ity ahoana ny tongavana amin'ity fireneny ity satria zao fandehany dia fa ataon'olona tapela efa drakotra daholo zany miarem-pirenena hoe zany hoe any amin'ny faritry Sofia any arovan'ny fitondram-panjakana fa ny eto Antananarivo ohatra manavakavaka ane zany ialana tsiny amin'ilay fomba fiteny satria le fandatsana anaovana an'ilay olona zany efa tsy zakany tena intsony ny tena marina fa valivotaka eto Antananarivo kanefa ny mampalahelo fa samy malagasy ray reka malagasy daholo zany tokony fanentantsika tokony raha intsika ary tokony raha saintsika anavitra Madagasikara fa raha zao toy tsy haiko tsony fa dia anjaratsika tsirairay mieritreritra apo mieritreritra ary ambava miomana misaotra betsaka tompoko. Misaotra amin'ny faneho-kevitra dia ny piatsehatra manaraka izay efa niandry tao tompoko. Raba. Io mariabo. Io le resaka volamena sy le vatso moa zany zao malaza dia le bois de rose vidin'ireo volamena 24 kilo io zany 1,500,000 dia raha volamena avoaka manokana tsotsotra zany tsika dia volamena avoaka eto amintsika zany eo amin'ny 50 milliards io. Bois de rose zany perta 500 milliards io zany ny firenena ao anatin'ny taona ray
mety compte io satria mety misy tsy fantatra mety misy fitiava eo koa ny ariana tantely avadraky efa amitsika nefa volo reo zany rehefa tonga ny ivelany any ny apahany amindreo ihany anveriny eto fa metyamijanona sasany nefa reo volo io tokony hoe mahavita fotodrafitrasa maro ohatrany lalana sy hôpitaly ohatrany dia tsy normal be le firenetsika zany raha perte tsika mbola tokony tindam-bola tsony zany tsika tokony tindam-bola ny banque mondiale raha atao ara-dalàna le fitandrana hoe tena mahatombony daholo ny any amin'ny commune any alan'le ariana rehetra reo fa mbola mindam-bola indray tsika any amin'ny banque mondiale FMI dia peta lasa fahita nge zany le firenena rahan'izay compte tsotsotra zay fotsiny tsotsotra fotsiny compte io misy rahanbira fa misotra. Ia, njakandrena vonitsoa miaraka amintsika amin'ity maraina ity compte tsotsotra tokoa satria ny vidin'ny fitaovan'ireo sinoa reo zany eny amin'ny 750 millions d'ariary izay vidina volamena tsy latsaky ny 10 kilao any amin'ny 20 kilao any sandra-bidin'izay 750 millions d'ariary zay no manao fampitana fotsiny tsika ary ny vaovao netiko tamin'ny fampidirana teo any tamin'ny mbola tsy nisy sinoa ny commune Somamanina nge ka napiditra 20 tapitrisa irembilanja isam-bolana tamin'ny alalan'ireo mpitrandraka madinika ireo le association paysanne mpitrandraka volamena mpanivana volamena reo ny abeana volamena azondreo zany hoe le quantité resaka amina desi na ohatran'izany ny volamena ohatry ny akotry kanefa napiditra 20 tapitrisa irembilanja 4 tapitrisa ariary zany isam-bolana ho an'ny commune na avitana CSP2 na avitana io tsena mahindoran'ny Morigo Maly io tany Somamanina volamena no restournana volamena nanaovana an'io ny hôpitaly tany amin'ny toerana ny sekoly sy ny sisa zany hoe zay efa nampy ataon'ny sinoa zany raha hoe raikitra le fitrandrahana ka hoe anamboatra an'izao zay efa vitan'le malagasy taloha tamin'ny fitrandrahana taloha tsy mbola misy sinoa ny zavatra kasaina amboarina ao anatin'le tanàna ia mpiatsehatra manaraka. Manahoana tompoko? Eny tompoko. Ny zavatra tiako tenena dia malahelo, marary, ary tokony hisaona mihitsy Madagasikara ny vahoaka zany fa tsy mpitondra na ireto herim-pamretam-beto fa ny vahoaka ny tokony hisaona satria tonga amin'ilay fitenenan'ny olona hoe verina ny tamin'ny taloha ho zanaka Madagasikara. Tanjanaka teo aloha mbola manao ny tony. Ny tanjanaka vaovao zao ivavahan'ny mpitondra sy ny hafitra zao. Ka zay natoko hoe mampalahelo ary mahantra ilay vahoaka. Ny zavatra rehetra efa raha mahita. Mety misy tsy manana radio, tsy manana tele, ka tsy mahita ary tsy mahalala. Misy koa vao tonga any an-trano dia reraka ny vatana, reraka ny saina, dia tsy mahalala. Ka le resaka mandeha sisa zany da alalan'ilo hoe misy ohatr'izao, misy zavatra ohatr'izao. Ka zay no mahatonga an'le mizatsika rehetrarehetra, miresaka, manao telefônina vava. Satria raha tsy mahalala nge ny olona dia veriny fa hoe lamina ny fisainany satria mitady vola fotsiny izy. Dia mihinana, dia mitafy, dia ilay ankizy mianatra. Fa tsy fatany malagasy rena mitongany e. Atao hoe ny andro tokony malagasy izy hoe miaina ao anatin'ny fantrany, miaina ao anatin'ny fiafiny, ary miaina ao anatin'ny olo. Ka izay no ataoko hoe ampalahelo. Fa ny zavatra tokony atao izao voalohany indrindra ny famela isika vahoaka. Sy alana ao anatin'ny saina ilay tapielonana. Alana ao anatin'ny saina ilay fitiavan-tena. Fa fieritreretana no avy ny taranaka no dinihana. Ka iray iny sika rehetrarehetra, iray foa, itolona ho an'ity tangazatsika sia, itolona ho an'ny taranakisika, fa ho fasy sika rehetra ary ny taranaka ho fadiran'ovana. Tsy ohatra indrindra to. Eny ary dia ny mpiatsehatra izay efa vonona indray tompoko. Ia, efa tafiditra. Ampatsefitsika ny numéro telefônina angamba namana tahiry. Allô? Eny tompoko. Niako alanenina efa niresahako nimbonimbeny teto amin'ny antivo
tsy misy afa-tsy vaolana mitsotra indrindra ireo mpianatra mivoaka avy eo votovorony ireo tonga dia mena ny toerany ny spesialista amin'ny volamena ny petrôla sy ny sisy fa ny tokony fampikarahana amin'ny vahiny manam-bola dia ny fitaovana hoentina manatanteraka an'izay amin'izay tsy mivoaka mihitsy ny volamena antsika fa eto ny toerana ihany sotra tompoko. Eny tompoko ka le vola avy amin'ny volamena miondrana koa ane tsy ampidiriny eto ny vola azo avy amin'izay satria illicite mivoaka ny tsokosoko noho izany tsy misy fampidirana vola avy any mihitsy. Eny tompoko. Io. Efa tafiditra. Beraba tompoko. Ia. Ohatrana fahafampilana izay le resaka rehefa tena madinika tsika tsy mandeha amina sentiment foana fa mandeha amina vengeance. Raha anatsikaritsy raha nahita misy naman'izay miakatra télévision eo amin'ny plateau dia nanambara fa hoe marina fa tsy nahazo vaty telo tamin'arivo ny président république. Aversika amin'izay hoe tsy nahazo vaty amin'izay rehefa tsy nahazo vaty telo tamin'arivo hoe président république dia zao ny anaovana azy vengeance ange zao. Raha miresaka tsika eo manotsara fa ny tenin'ny premier ministre fa avy any faritra Sofia dia manginy. Raha miresaka mananjara dia hoe resaka midije commune Vilavo dia mipetraka tsisy dafoka tsisy nininy fa maninona zanaka somamanina no daroany satria hoe zanaka Antananarivo tsy nahazo vaty eto ny filoham-pirenena zay io manahirana amin'ny état unitaire satria zao raha hodininy antsika amin'izay misy hoe raha ny état unitaire ve no resahantsika izany ka ohatran'izao fampitolana hoe lisany tsy nahazahoiko tsy nahazahoiko nininy bon tsy azo rano mahafapo avy aty amiko mihitsy da dafoka mahazo so dia vaty zantsony le izy ary fampitoy resaka io satria zao raha mahita tsika manko izay manalirana le responsabilité tsirairay raha ny commune vaina Antananarivo zao tamfidy be tanantsika taux de participation de 22%. Daiza le ambiny izy ary le ambiny responsabilité nisy zay ataty ohatra anatin'izay tsy nahatafidy tany zay ho sy ny tenany HVM ao anatin'ny be ny tanàna dia mbola manao vengeance ihany koa izy dia mahazo vola ny commune tsy mihany fanjakana fobe vola nge commune na dia manana anjara tokony azo dia mampieritreritra le fiainantsika Madagasikara izy sentiment tsony hoe mampalahelo zareo iny ny zavatra nataony iny sohana anazy amin'ny fandavatena sy ny famonoana iny ho amin'ny fitiava-tanindrazana fa ny zavatra misy eo ambadika miova amin'izay le resaka satria raha maheno eny miteny izany natsahatra i bokosika tany faritsy mananjara mantsitsara any faritsy Sofia ao amin'ny misy prime ministre tsy voakasy akory nasingam-bolon'le olona ary dia gaga avelo amin'izany ina tsony dikan'izany fa maninona karia vavy antitary masidafoka so dia vaty zany le izy za tsy resaka mpitandro filaminana tsony fa so dia zay ary le zavatra hoe ahoana lasa misy vengeance amin'ny fiainan'eto Madagasikara satria tsy fidiana ary eo Antananarivo io revotra Antananarivo zao ny lefarany mona vaty revotra Madagasikara manahirana be le izy ary tokony zay ny tongatsika atsofa sentiment so dia vengeance ny resaka ka hoe hatrany be tanàna saika mba napetraky sy ny tenako na mialisany 3%. Za tsy nahazo minina teto Antananarivo avy de province mihitsy ny resahana io ve ny lefarany samy mandinidinika amin'izay satria fatatsika tsara fa nisy ny élection ny taux de participation ny tsarana azy izy moa zany tena tokony andraikitra fa matoky kely valikety zay misy miraha tsy anatsy-ndresaka tsy teoteofoana eto fa zay le tena mipetraky nisy fa dia mampahiry namana foana aloha ary matoky tsisy manampy misy miantsy Antananarivo cosmopolita be oa zany Antananarivo zany hoe aizy nareo le Antananarivo cosmopolita be zany farany tompoko dia iresaka amin'ny mpitatra aza dia atao fananina mitovy amin'ity koa zavatra ataonareo ny fanjakana zay tsy miraha vahoaka tena tsy matahotra tena nareo koa miezaka ny tsy atahotra vahoaka fa ny tokony andraikitra voalohany inona raha resahanareo amin'le hoe ahoana ty ny dimanjato dia any nareo aloha miresaka voalohany fa raha tsy maharesy fanjakana ve nareo dia daroka vahoaka satria ohatran'izao ny ataon'le vahoaka iresy foana badiny ihany le izy za tsy miresaka canton zany non ny canton tedavina dia zao tedavina tombila vaovao dia sivy debout dia amin'izay tena mahazo olona empolo anatiny dimapolo miastatsony tena Andriamanitra atao. Ya misaotra betsaka indrindra ny any Somamanina zany isan-herinandro isan-kalina zany misy sarika mpandriana foana satria tamin'ny alina efatra indray ny samborina nandeha ny sarihana natao sarika mpandriana tany atokantramin'ny tany
tamin'ny herinandro le filoha iny olona roa izy no natao anaovana sarika mpandriana dia raha isy fietsiketsehana indray amin'ny herinandro dia sarika mpandriana izany hoe ho asesy zany isakariva iny isan-kerinandro ny vahoaka ny somamanina zany ho alefa ny amponja ny be antitra moa zany efa maratra amin'ny herisetra efa latsadrasy ny sisy nga tsy mampahonena mihitsy ny mahazo an'le tatsa madinika eny tompoko eny tompoko Yaraba nabranja. Yaraba tianjejanju. Tena mampahery le zavatra misy ny somamanina aloha tena makadesy nareo tondra makadesy lafa tena anahirana anareo io na ny olona fa manomboka ny taitra daholo ny olona fa miverika tokony eritreritra nareo misy tokony atao hoe inona ny tokony farasandraikaraisan'ny fandofolanimana tonga fantakana maro tsy dia mitorihitra amin'ny rangaty hoe resaka tanina tsy tanina zany mahatonga an'izao fa tena hoe tsy fahitana mandray an'ilay tsy fahitana mitondra Madagasikara mihitsy marina mety misy le resaka ny mananjary sy ny namany fa io tena le fomba fitatana izay le mipaika le tandofolanimana fotsiny no tokony andinika tsara hoe sao dia mandrehitra afo amin'ny teknolojia nareo dia manjary kitakitra amin'izay le firenena dia hosahirana ety foantsika efa taon'ny bainy raha fa tedazeno avanazy etika samy tika mihitsy mahatonga an'ity firenena ity tsy mandrosa miankina amin'tika malagasy takiraka mihitsy io ny ataon'ny bahiny fa tika malagasy mihitsy aloha satria manana mpitondritsika manana manam-pahaizantsika manam-tany filaminana tika izay nianatra an'izany dia jereo tsara hoe ireny dia ny ataonareo dia ny mpamiretana le izy aby lehibe zany le mpanao gazety vahiny jery dia jereo tsara fa misy ara tsy maintsy akony io momba ny fitaterana aloha dia mbola amle mameta manafatra ihany koa izahay ety vizako amin'ny namana teo le fitaterana tena ny antso ny sika io tena mampitandrina le mpanjifa mampitandrina ny vahoaka tsy anaki an'izany fisondrotany saran-dalana zany sady amin'ny resaka mba le hoe kalitao misy kalitao paraparaty jajainareo mijaly le vahoaka io le miodina tsy miasa amin'ny ora tokony esany io tsy le mba dimena ny vahoaka ary mandrehitra afo koa io zany tsy mbola resany ety any zany mampitandrina ny président sika misy ny namana rehetrarehetra hoe oaka ajanony aloha io tsy mbola fotoana an'izao atsara aloha ny asa aiza misy hivaritra zavatra lo zany hoe dia zavatra lo na fikaranao ny vidiny tsarany tsy mety zany sotra antaka petsaka misaotra tamin'ny faneho-kevitra ny piatsehatra izay efa voninao indray ary eny tompoko ia efa tafiditra eny tompoko ia day fotona saintsika zanako rehetra saroa mandrakariva fa mitovy ary misy Andriamanitra aray nahary atsika rehetra ka telopotitsika na izy tsika na izy hoe mahatonga firenena anankiray mandroso na mandroso betabe eo dia angamba ireo tsy hoe mandeha nakary amin'ny firenena hafa dia nankany aren'ny tany any amin'ny firenena hafa fa le arena ny men'Andriamanitra natao firenena no nampiasaina ny ainana ny velomana nampandroso ny firenena dia mandroso ny firenenareo afita ny firenenareo ka ny tinambara dia izao hoe ianareo zany ny arena lany nanasoavana ny vahoaka nanasoavana ny firenena fa ny tsika malagasy lany alainy vahiny fa tsy mba lany anasoavana ny firenena mba mampitodika saintsika mahanta zay ty Madagasikara ty tsy ny saintsika rehetrarehetra hoe zany nizaniza olombelona eto na malagasy na vahiny mahanta zay ty Madagasikara ty tsy mahanty Madagasikara ary zany mahatonga nareo vahiny tonga eto satria manana maizy azy manan-kareny izao firenena izao eo atsika mpitondra firenena re tompoko ina mampahantra malagasy eo ny tsy fahaizantsika mitantana mpitondra firenena hatramin'izay eo ny fitiavan-tsena eo ny fitiavam-boly fitiavam-pahefana zany rehetrarehetra zany mahatonga ny firenena hoe mahantra tsy tafita tsy tafavoaka ohatrareo mba firenena rehetrarehetra efa mandroso ireo ka miteny ekipa izao tsy raha miasa re ataovy dia ataovy izay tena tombotsoa amin'ny firenena marina tsisy mavita tena fa mba tsinjova mba tena mba omeo ny lanja zao firenena izao mba oka mba tena mba hoe entina tsinjovana malagasy amin'ny firenena aloha voalohany indrindra fa tsy 1% fotsiny ve mba jereo ohatra le aiza hoe zao ny fikarakarana zany mba jereo zay ho an'ny tombotsoa amin'ny firenena re tompoko zany mba angatahana amintsika fa ary indrindra miverena amin'Andriamanitra tsy tena olona iray ihany dia mitory aminao hoe miverena amin'Andriamanitra
Ilay Andriamanitra izay efa nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty, nanan-kery nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty irenanao. Maninona moa Jesosy Kristy raha hoe mpaminany izy mpaminany asa indrindra natsangany herin'Andriamanitra nandresy an'ity izao tontolo izao ity mba hamonjy antsika rehetra, hanafaka ny fahotantsika rehetra amin'ny fiainam-baovao ifezany tsepo-te-panahy sy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Iray izy tompo mpamonjy amin'ny fiainanao sady amin'ny fiainam-baovao anao amin'ny fahatara-panahy fahatara-po anao aza ty tena fa olombelona mitovy aminao ihany vao aneo anao izany toetra miaraka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Afaka mifampisisy, afaka miara-miasa tsika ho amin'ny tombotsoa ilay firenena aloha voalohany indrindra, eo koa nareo miara-miasa mba tsy amin'ny fitiavan-tena reto tompoko be miraha soa mitondra fanjakana, miraha soa ny minisitra, ny praiminisitra, manam-pahefana, manam-boninahitra ary ho anareo vahiny ihany koa taminy verina amin'Andriamanitra fa ho hitanao izany raha andramanao miaraka amin'izany Jesosy Kristy izany misy miasa ao anatinao, anavao ny tepo-te-panahinao ary ameanao fiainana mandrakizay amin'ny famelan-kely ka misotra tompoka dia voninahitra ao an'Andriamanitra izy ihany. Eny ary saorana ihany koa ianao nitondra an'izay ranom-bavaka izay ny mpiatsehatra izay efa vonona tompoko. Eny tompoko, eny tompoko. Ia, miara-miasa. Amin'izao zany dia mbola fitatsika teo zaka ny lima 23 miady foana ny pari amin'ny ny antony tadiodina lasy eny an-dalamay. Tapatapaka fa azo averina kely ve? Allo? Ia, avereno hoe fa tsy dere tsara. Bus makaty ambaty be. Jaly be zany izany satria eny an-dalamay dia arininy olona. Dia rehefa mitabataba ny olona dia miteny moa ilay sofera hoe tsy dia sitraponay loatra satria lasa misy concurrence déloyale lao izy fa lasa maroa bus ankeka ny président ny CTU any Masina Bernard zay. Ka reo mahazo manao izay tiandreo atao dia manao ahoana moa izany zay tsy mba anao koa. Fa zay tsy maintsy anaty sanarany masina andrena. Dia mampalahelo fa ohatra mpitary bato vilam-bava zany ilay président ny CTU fa dia bus firy zay tenenao zay? Allo? Bus firy, taxi be firy? Bus 183. Le président mihitsy ny tompon'ilay tomobile ka ohatra mpitary bato vilam-bava ahoana moa ny ampirindra ny fifamoivoizana eto Antananarivo raha izy tompony fiara ary izy président zany ny ataon'ny tomobiliny mahazo manao izay tiany atao dia mba tongava saina asika rehetrarehetra satra tompoko. Ia, misaotra betsaka dia ny mpiatsehatra hafa indray tompoko izay efa voninao Allo? Miaraba mpanajana mesenjaka ny vena vonisoa. Miaraba tompoko. Tena mampalahelo mesenjaka ilay zavatra mitrangy eto amin'ny firenena. Tena efa tokony fotoana fandraisana andraikitra amin'izay izao fa tsy fotoana tsony hoe ifamendry tendrona. Miala tsiny satria raha ohatra an'ilay zavatra mitsanga tena soa manimanina omaly reny tena vonoina ny vahoaka malagasy. Vonoina ny ray tamin'ny razanamina, vonoina ny tandoka aro ny voziny, vonoina ny mpitondra fanjakana. Satria vahoaka mitaky ny arovana ny harem-pireneny mba tsy ho anjakazakany ny vahiny nefa dia ny malagasy ray ihany no mamono sy mamoritra ohatr'ireny. Nisy no ery ambony tapitendrom-bohitra ery saly sy mitsindraka ka ozy erika ka hoe hotsiniko ve raha ohatra ka maka lasinoa, hotsiniko ve tompoka raha ohatra ka mitena hoe atody malagasy any sinina araka misy mandeha any sinina intsony aloha isika. Hotsiniko ve raha mitena aza mividy zavatra vita sinoa intsony tsika malagasy eto amin'ity tanitsika sy firenentsika ity. Aleo tsika andray an-tanana tena aka fanapahan-kevitra entika ahafahantsika miaro ny harem-pirenentsika. Any soa manimanina io na ny any amin'ny faritra hafa io na izy io finerena ambanin'ny tany sy ny akibon'ny tany rehetra fotsiny ihany fa ny harem-pirenena amin'ny akapobeany mihitsy raha ohatra ka tena tsy mila n'izany zavatra teneniko izany ny fitondram-panjakana na amin'ny fitondram-bahoaka dia tokony izy faraparatsiny maneho bonne foi dia ny ataony voalohany dia mirevize an'io resaka contrat-na 1% io satria io nge fanapahan-kevitra hitako izay tokony hoe manakana an'ilay mpitondram-panjakana
tsy révisé an'io satria zavatra tena fanandevozana io tsy ataoko fotsiny hoe fampantrana fa fanandevozana satria harem-pireneko ve dia ny any ivelany ny mitsandraka dia izaho tompon'ilay harem-pirenena nefa dia 1% moa ho an'ny fireneko ho an'ilay tompon'ilay harena mba normal ve positif ka raha ho tsaraina amin'ny fotsy miangatra tsy resaka sentiment fa fanandevozana le izy ka noho izany rehefa apetraka ny resaka fanandevozana ohatr' izany adidiny ny andevozana miaro ny zony adiditsika zany Oui, elana tsiny amin'ilay fomba fiteny teo tapaka izy teo dia asana mbola misy toyiny fa afaka mamerina ihany ohatra fa solotsika antso hafa aloha. Allô? Eny tompoko. Efa tafiditra ve? Efa tafiditra. Manaja anao sopinitela dia manaja mipesa dia manaja teknisiana. Ny anarana zany zavatra mbatoko teneny zay zao. Efa niteneniko tety ty. Itsika marivo salosana averiko ndray mandeha. Marivo salosana tsy petara vela tsy daholo tsika rehefa. Raha tena satsika maninona raha manao action kely ndray mandeha. Izany tsy ny chômage be ty. Chômage be ty tengy tafiraka e. Chômage be ty tengy ravalmanany. Fa na mipoka ny kafondro mipoka ny basy. Inona ny aparana. Itsika manko raha mbanao action kely dia misy sasany misikina miverina repetapeta voakarama dia mitodika manokana amin'ny filaminana mba amin'izareo zao tany filamina documentaire nisy documentaire ny amindreo arabo reo zava-kely ny azy 12 taona ka ampianariny mitazona basy saina amerikana sy amerikana ny cible vao mahita andao tonga tipirina reo foana ny cible isan'andro ka nareo hoe te hiarana zany amindreo vahoaka malagasy nytoenareo hoe vao mahita mpitandro filaminana dia binoy nareo nge moa dia ny riva tsy mitondra basy mandeha fotsiny am'izao nareo dia mba mieritreretra any Somamana mpitandro filaminana manao zavatra mpitandro filaminana sy manao inona tentanarivo mety ho vononin'ny olona satria ny miara-maloto nareo rehefa rehetra mieritreretra tsara nareo efa ampiadanina manitafy vibe tsy mandoha vola nareo efa tao rehetrarehetra zao nga tsy mandoha eta ny olona tsy mandray karamo nareo nefa nareo mbola mitaroka olona ihany mijereny efa hita lavitra tamin'ny telela dia nalahelo ny tena efa raha fotsy be rangaha be zazakely dia regny tena anaovana anazy mba mieritreretra ihany mpitandro filaminana io basy io tsy hoe neminao foana isan'andro tsy hoe mandangitra anao na mila ady aminao fa mba mieritreretra bakasy mitovy aminao io dia ny azany ny problème koa dia lesin'olo loatra ny problème ko zany amin'izao raha hoana manokana fa re mpitandro filaminana tsy mipitondra any le tena problème dia ny maramila aloha ny mpitandro filaminana efa manana andreo anany hoe que les ordres soient exécutés exécuté ordre foana indreo fa azo révisé na rangaha io bandekama rehefa tsy mety révisé ho any dia vita ianao ve rangaha ty olona biray tambazanao ny kifirinao ampijalianao fa mahazo andamin'ny teotinina par jour anao mamono an'ireny olona ireny zereo fa ny debaberinao nge tsisy milasaka eny fa ianao debarety kely tsy nianana kely ery famono amin'ilay olona mandra kely ery fa mieritreretra ihany bandekama zay fa misoratesaka atsika Ya, ny mpiatsehatra manaraka indray tompoko. Efa tafiditra? Tompoko. Eny tompoko. Mikasika le anona ty mba asina fitenenana le mpampianatra. Zavatra voalohany zany dia tokony hametra-pialana koa misy ny finance io. Satria laha izy fa tsy mahita vola ho an'ny mpampianatra. Na varovaron'le mpampianatra nefa fa maninona moa ny présidence ny république ny mahazo 500 milliards hoentina mandehandeha n'izao tontolo izao fa maninona raha any amin'ny président de république nasorona mba nasorona ny io 500 milliards io ho an'ny mpampianatra torak'izay koa ohatra reto karaman'ny sénateur sy ny député sy ny institut constitutionnel izay vao mivianana fiara vaovao sa raitra dia raitra nandaniana vola amina milliard koa fa manina raha mpomena ny mpampianatra zany tena fanaovana tsinitsinina ny mpampianatra mihitsy zany ary tena ny mpampianatra ny tena zany fa tsy hoe olona hafa zay ny voalazan'ny mpampianatra tamin'ny vaovao ka io ministry ny finance io tokony hametra-pialana koa fa miavonavona aiza hoe tana vola 75 milliards ho an'ny 76 milliards ho an'ny mpampianatra zany tsy misy tanimena mirehitra zany tanimena tsy mirehitra zany mivavana ka zavatra manahirana dia mpampianatra ny syndikany mpampianatra
aza manaiky mihitsy ianareo mivondrona ianareo aza mety ary breby ianareo hoe efa misy zavatra kely menaka manino moa raha mahafampiresaka tsy azo ekena zany toizy tamin'ny farany fangatanareo mpampianatra fa mijalonareo fantatray fa mijalonareo torak' izany ray aman-dreny mpianatra raha tadiditsika tamin'ny 1972 raha nisy zavatra niseho teto Antananarivo tamin'izay fotoana izay ny ray aman-dreny mpianatra rehetrarehetra izay nigadrana tany Losilava niditra an-dalabe nanefa ny tompo-kilasy ranana teny Akanja ny pôlisy fanendrika elakelatrano nefa dia resy ihany nga tompo-kilasy ranana tamin'izay fotoana izay salam'izay koa nataon'ny ratsiraka vavalomanana nampiasa hery kanefa dia resy ihany izy ka mampirisika anareo hanoana ny tolom-bahoaka amin'ny raisa mihina mitsangana ary malagasy io zao dia misy indray hoe fisamborana mainka atao indray koa zany amin'ireo mpitarika ny anina malagasy ery mitsangana ary malagasy ka aza manaiky mihitsy ianareo salam'izay koa nareo greffier ireo syndicat samihafa ny fonctionnaire mandehana moka hamonjy ny tolom-bahoaka izay rano anana salamy natao hatramin'izay fa tsy maintsy resy ireo mikasika ny resaka fanjanona harem-pirenena ny volamena izy moa ny malagasy sahanao an'izany raha sy mipitondra efa voatolotolona tao angefa hoe mpanolo-tsaina ambony ao amin'ny présidentsy ny république ny tompony zany izay dia mino fa misy maro ny zany zavatra zany satria ahoana moa ny fisavana ny efa ary amin'ny varavara tropolany voatanta le satria misy consigne ny mena hoe ampidabo alefao fa tsy misy malagasy olona tsotra afaka hanao an'izany zavatra zany satria mba mianky ny mpitandro ny filaminana tia-tanindrazana hanao an'ny miasa ny ara-dalàna ka zay koa ny maramilo rovo reny olona fombamanina fa dia midaly fino gendarme sy polisy fotsiny aizy nareo maramilo tia-tanindrazana mitsangano ianareo mitsangano la raisy mindraikitra anareo sora tompoko misaotra betsaka amin'ny faneho-kevitra dia ny mpiatsihatra izay efa voninao indray ary tompoko eny tompoko efa tafiditra ia ho eto amin'izay ny resaka fahalalako azy a le resaka infrastructure tsy fanjakana voalohany a izay vo nanao an'io exploitation izy ahoana moa tompoko a en millions de dollars investissement apetraka ao nefa ny infrastructure ifanananao ny vahoaka tsisy akory zay zavatra mampalahelo zay fotsiny alatsika ambara mamisaotra tompoko ia misaotra betsaka ho an'le miteny an'le hoe ka otrandrahana eny tsisy mitahirany eo ambanin'ny tany eo anefa hoe mba atao mazava ny tombontsoa fa raha le fanamby izay napetraka le sinoa hoe anamboatra hôpitaly anamboatra sinoa efa vita n'le mpitandraka madinika hoa zany efa vita n'le association paysanne reny le mpanivana volamena amin'le mandray volamena amina kotry amina desi no nahazahoana 20 millions isam-bolana ho an'ny commune ny Somamanina efa nisy zay ka inona indray no ilana sinoa amin'ny fitandrahana rehefa vitan'ny malagasy ny takan'izay na ny fampitaovana ihany koa azona orinasa malagasy koa no manao fitrandrahana fa hoe inona no apetraka amin'le faritra zay no anaovana adihevitra raha hoe samy hotrandrahana ihany eny tompoko alo eny tompoko miarabanao namanajaka dia marabany penina deo atsivy zavatra tianao tenenina zany a dia mirary fahasitranana aloha ho an'ny naratra dia torakitsy de alatsiny ny zavatra tianao tenenina manaraka koa dia rehefa reny ny zava-misy reny ny zava-nitranga mampirena ny zavatra ohatran'ireny zaho zany dia mamerimerina foana mety le miteny an'le zavatra eto ambadio mety amin'ny teny an'le zavatra mampalahelo eto mety miteny an'le hoe tezitsika fa inona ary ny andraiky tahoraisitsika manoloana an'izay zavatra zay averoberiko foana zay sahia amin'izay zany manentana hoe sahia amin'izay tsika mijoro sahia amin'izay tsika mitraka
miady amin'izao zavatra tsy mety mehitra rehetra zao fa raha mbola hiteny eto foana tsika tsisy action tsisy ninona dia ohatran'ny hoe raha nitondranao ndamosoganagana fotsiny le zavatra dia manarakarak'izay raha manandraka raha tany ivelany na toko eto Afrika fotsiny nisy zavatra ohatran'ireny a dia natsapa-tena dia tompon'andraikitra tiako tenenina amin'izany dia indistry ny arenan-kibon'ny tany natsapa-tena izy a dia tokony nametram-pialana satria tsy voagery intsony le zavatra dia mitodika an'ireo mpitondro ireo koa indrindrandrindra fa ny ao amin'ny setry ny arenan-kibon'ny tany zany raha mbola zavatra ohatra kely foana ny zava-misy eto Madagasikara hoe araka le teny namana mahery manandafo hoe misekoseko ohatra nataon'ny talian'ny kabinetra zany a dia tsy zavatra andeha eto satria le olona zany a dia mitoraka 19 fotsiny nataony toraka hoe mahery le ministra zay fotsiny nataony a fa tsy mijery le zava-misy marina sy zavatra iainana tsara marina fa io resaka soapany io a efa ela no nazahoana ho fahazahon-dalana io fa tamin'ity ministra ity io a vo tena nivadika zavatra ohatran'izao ka dia za zany vao tetana amin'ny malagasy rehetrarehetra hoe raiso amin'izay ny andakitra re tompoko raiso amin'izay a hoe inona ny zavatra tokony ataonao efa tsisy inona mandeha kely amin'izao zavatra zao sotra tompoko ia misaotra betsaka le ministra ny arenan-kibon'ny tany moa dia miteny fa ny tale kabinetra ny nasainy mitetitety hainao manjery ny televisiona sy ny sisy iny manazava hoe tsika fanjakana ane tsy tompon'andraikitra niarasana tamin'ny fitenenany hoe toy sa ahoana ny fitrandrahana fa tahaka ny manasady doa ho an'ny mpijery ho an'ny mpieno azy amin'ny hoe miomana fa isokatra foana isomamanina io itoy fitrandrahana ataony sinoa io satria efa nigadraina zany zay mahery fo sy manao fihetsiketsehana manaka anazy eny tompoko izay petsehatra efa vonona tompoko ia efa madiva ho farantsika eny tompoko marina ny daholo eto zany fa io raha tamin'ny voaloha mihitsy nefa nazavaina amin'ny olona hoe ary marina mihitsy le teneny olo hoe mba asivy le décentralisation hoe mba hanifoto mihitsy nge mba ataolo izy mba alalan'ny olona hoe eto amin'ny tanina iny nareo manao zavatra ary le nisy nitenen'le i moa zany de zavatra ohatrany nampomea mihitsy le zavatra ndray mandeha tsy haiko na ministra moa nitenen'izy iny na isa moa nitenen'iny fa hoe ingefa na privé sy privé no mikarakara an'iny tsisy idira amin'ny fanjakana mihitsy io dia tena mirery mihitsy ampianona an'le vaovao hoe fangamo zany rehefa any ambanin'ny tany be dia lasa n'le privé le izy fangamo hoe tsy an'ny fanjakana ny any ambanin'ny tany ohatrany zavatra ohatrany hoe ampidorona mihitsy zany le olona rinjakany tena toizo ny fanazavanao tapaka izy teo ikaletaly kabinetra ny ministera ny arenan-kibon'ny tany ihany ny teneniny privé teo iny ia ny mpiatsehatra manaraka tompoko amaraparana ny fotoanitsika tompoko misadrana mety tenena tsona nle resaky le namana teo mahagaga tokoa moa sy fahaizan-dalàna eo a zay le mahatonga anay foana milaza fa hoe tsisy mahilalàna zany fa manina moa tsy ampiakarina plateau mpahilalàna hanazavatra ty hanazava ny ndo zavatra an'izay hoe ka mampalorana antsika malagasy sy mampisay ay ny voaka malagasy marina tokoa ny teniny satria hoe araky ny sehory tokoa mandeha my télé mandeha my radio de misy privé ny fanaraka tany amin'ny sinosinamany tany kanefa na de ny tranonao ka nisy arena fampany aky de tonga fanjakana hoe arodana ty tsy hoe tsy ampanalovina eto ny lalana na misy arena lana famban'ity tany fa an'ny fanjakana daholy ny arenan-kibon'ny tany zany le lalàna marina zay ny mahatonga anay miantso antsika foana hoe
miteza hoe tsy mpianao no marina sy ny mety ary anaja lalàna amin'ny ara-dalàna tazomy tsara ny fahamarinana fa zao zavatra ataontsika zao tsy manaraka fahamarinana ary tsy fantatra hoe aiza marina zany lalàna zany fa mivadika ambony ambany satria tsy fantatra any fanjakana tokoa ve naranao tobony tany sa rehefa vitako borina le tany dia anako tanteraka koa atany ambany any tokony anany zava ny pailalàna ka aiza ny marina sa fa foana zany satria raha mikany somamanina dia zay mampalahelo mihitsy ny zavatra miseho amin'ny zavatra hoe satria tsy fantatra tsony privé nanome io an'io sino io e dia avy eo mandeha koa aona moa idirany repitany filaminana eo tokony avelany le privé sy sino io hiatrika ny vahoaka somamanina io ohatra izy tsorisorona toy zay kanefa le zavatra tsy zay hafa ny zavatra miseho fa mitsangana mihitsy le fanjakana tsy fantatra tsony hoe lalàna inona no arana tsy misy fanandrana fanjakana zany fa zaho dia mangataka hoe asevo mitety ny pailalàna isaky ny anao manjery mba hanazavany ro lalànareo mampazava ny toerana ty hoany tany filamina farafarany mandiny tena tsara ny raha ny vahoaka no mandoka ramanareo ary rehefa tonga ny fotoana idiran'ireo fireneny lehibe atao firenetsika reto miantso an'io zana-bahoaka io nareo ka mielitereta fa sao dia andamy zay le olona hoe tolomony anareo fa io no isy fa tsy misy hoa mba mijerena ianao ny ivelany any ianao vahiny ianao miafiafy satria ny tany ny arova satria eritreretiny fa ianao veny tongany amin'ny tany sao dia animba ny fireneny nitsika ty mifanadiky lasa tsika sambytsika le mifamono tsy tsara io tsy zao tontolo zao fa zavatra tsy fahaizana zany ary mbola lalàna ny fanjanahantany mazamse hoe satria mitazana teo ne dia ny gendarme ny ankamaroany teo dikan'izany tsy maramila malagasy ireo zay mahatonga any amin'ny teny hoe ovao io anarana io fa soloa anarana hafa mba ho lasa tena mpitany filaminana malagasy raha mbola mitondra anarana gendarme dia loza ho any vaoaka malagasy eo so zay natombo ia hoetintsika mamarina ny fotoana tamin'izao maraina izao zay tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anareo naraka tamin'ny farany ialana tsiny an'ireo tsy tafiditra nefa naniry ny anio hevitra